Ohatrany hoe zany koa ve fa tetely aminao fa zany mihitsy le izy ary de rehefa tonga maraina tsy maty izy satria nialina iny ihany dia nivoaka izy. Raha te ho tafavoaka ianao amin'ny fiainana, miverena ao amin'izay tenenin Jesosy. Ao afoana tananao dia teneno Andriamanitra hoe Tompo, ataovy mahay mandray ny teny avy aminao aho, ataovy mahay matsiaro ny teny izay nomenao foana aho, amakivaky ny fiainako aho miaraka amin'ny teninao, mba ho indramitsika ny salamo nataon'i Davida hoe ny tenao izy no fiarovana ho aho, manaisotra ny tahotra atao anatiko. Ary Mosesy ny teny amin'ny Salamo 119 hoe fa ny lony tongotro sy fahazavan'ny lalako ny teninao. Mila ny teny avy aminao zay hitari-dalana anay fa misy taona zay tsy mahafantatra zay tokony ho ataonay sy zay tokony ho alehanay. Dia misaotra fa androany maraina indray no hamangina ho anay, tonga soa eto amin'ny fanatrehanao zay ary manantena anao, manantena ny teny avy aminao, ampio zay hitahiry an'le teny, mba ho tafatoetra ato anatinay le teny, ary mba ho ny teninao no feno tafatoetra ato anatinay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Efa vonona ve ny radio? Kely sisa, mahazo toerana vetivety arany. Tena hery be mihitsy ny fiverenanao amin'le teny. Zay no mahatsara ny hoe mandray noty. Za tena tsy mandà hoe tadidy marina fa tadidy. Fa za zao miaino toriteny efa tamin'ity 2020 aty kosa aloha mba miezaka mba tsy mena le toriteny taloha tsony satria efa navaozina le zavatra be dia be fa nitsiny Jesosy. Fa tena mitsotra aminao marina fa misy zavatra kay tsy heninao tamin'ireny. Fa arakaraky ny hamerenanao azy no andrenesanao an'le izy. Alleluia. Avy hatranintsika dia hiditra ao amin'ny afatra nomen'Andriamanitra antsika androany, ahatonga antsika tsy ho diso ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ny fankasitran'Andriamanitra mantsy zavatra sarobidy be, nefany zavatra kely dia diso an'le izy ny olona. Androany loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe miverina amin'izay nataon'i Jesosy. Miverina amin'izay nataon'i Jesosy. Dika le miverina efa lasa lavitra. Lasa lavitra tany amina direksion anankiray izay tsy voatery any amin'le andrasan'Andriamanitra andehananao. Zay no mahatonga le hoe miverina izy, miverina amin'izay nataon'i Jesosy. Hebreo 12:1-2 sy ny 2-7. Hebreo 12:1, ny 2-2 sy ny 2-7 no anomboantsika azy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mijery an'i Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana, tsy nitandro henatra, mba azahoany fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrian'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ny naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Amen. Mijery an'i Jesosy, zay le izy mijery an'i Jesosy. Fa rehefa mijery an'i Jesosy ny olona anankiray dia lasa teraka ao anatin'ny olona ilay fiheverana tsara, considération, fanomezana lanja. Rehefa mijery an'i Jesosy ianao dia sariana, manampy ianao ny fanamasina hanome lanja an'izay nataon'le Jesosy jerenao. Fomba fiteny hoe lay Jesosy. Tiako azonao hoe rehefa mijery sy mibanjina an'i Jesosy ianao dia ampy fanamasina ianao atsiaro zay nataony ho anao. Ao amin'ilay 2 teo averenkely azafady hoe mijery an'i Jesosy tompo sy mpanefa. Dika le hoe tompo auteur, mpanoratra, ary ny dikan'ilay hoe mpanefa, mpanatateraka, na ihany koa hoe réalisateur. Mahafinaritra be zany nisy nanoratra ny finoanao, tena kekinao, nisy nanoratra ny finoanao hoe raha ataontsika hoe boky zany le finoana, ny finoanao,
dia le mpanoratra zany mahafantatra meloha ny fiefarany le finoana izay nosoratana na ny tantaram-piainanao. Miverenao amin'izay nitenen'i Jesosy fa tsy ratsy fiefara zany ianao. Ny voasoratra ao anao ninonina mitranga androany sy miseho sy izay hitranga rapitso ny fiefarany io ndanany manontany an'le mpanoratra. Tsy dia fanao loatra rehefa mamaky boky tonga dia any amin'ny farany vakiana. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy raha zaina to dia any amin'ny farany jerena amin'izay tsy tebiteby anao amin'izay mitranga ao atsefatsefaky le boky hoe ary dia nandeha ohatra nisy kadradraka nandalo jereo fa any amin'ny farany hoe maty-gadratraka ve izy. Fa tonga any amin'ny farany ianao ary velona izy. Tsy manina indray o tsefatsefa natao indray nisy menarana hono nanaikitra aza taitra amin'le menarana manaikitra ao ampovoan'le boky ndana mijery any amin'ny farany maty menarana ve izy fa te hilaza aminao hoy Jesosy satria velona dia ho velona ianao. Raha vao tsy miverina amin'izany tsika dia reraka eo ianao. Reraky ny ty tarifo douanier ampiakariny Amerikana. Mitaitaina daholo ny call center, mitaitaina daholo ny mpanao exportation, mangovotra ny AGOA. Ka tsy natao ankinona aman'olona ne no avitsika. Ankino amin'Andriamanitra tsy miova. Tena akaikinao raha vao misy varavarana mikatona hoe dia misy anankiray misokatra ano tsy mahay mitehaka ao an'Andriamanitra. Auteur izy mpanoratra ndana manontany mpanoratra hoe makaizy ty fiainako ty hoe satria ianao nanoratra azy fa mino fa ho hitanao valiny fa izy mahafantatra sy mahalala ary manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary le farany izy. Salamo 119:68 nefa tsara izy dikan'izay tsara fiefara ianao zany. Androany ene mety mbola laka misy ariva ianao oza misy miteny laribia maraintsika pastera mety laka misy ariva ianao le voany samborina ohatran'i Jesosy. Mbola hiatrika zoma ho vonoana, hiatrika sabotsy hoe son'ny olona ao am-pasana kalma fotsiny fa misy ny lahady maraina hitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hitanareo miverina ao amin'izay niaina an'i Jesosy. Tsy zavatra mampahery zany ohatra ny zavatra niaina an'i Jesosy. Samy miatrika ire antsika ny atrehana tsy mitovy. Samy manam-boly tsika. Ny abetsany tsy mitovy. Sy ny attitude anao miatrika ny fiainanao amin'izay anananao nefa ianao tokony hiverina fotsiny amin'izay novitain'i Jesosy. Faharoa, réalisateur izy. Izy ny mpanefa. Tsy ianao fa izy. Zany hoe ianao ne zany acteur fotsiny. Ianao zany acteur mitaintaina. Ahoana le manany amin'ny loka ratoandro. Iainy jolie daholo fotsiny dia mangatany fitarian'Andriamanitra dia avy aloha Andriamanitra anao izay tiany eo fotsiny. Alléluia. Tsika tia sakafo tena voatefy tsy sakafo tianao mampanota mantsy. Le enao miaina araka le zay tianao mihitsy tsy mety anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mianara manaiky ny fitarian'Andriamanitra any amin'ny zavatra tsy tianao. Dia zareo le ten'Andriamanitra teo naharitra ny hazo fijaliana. Tsisy olona faly amin'ny hazo fijaliana zany. Tsy nitandro enatra. Azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloana fa efa mipetraka amin'ny ankavanana sy fiandrian'Andriamanitra izy. Zay mijery an'i Jesosy dia lasa miconsidéré na manome lanja mihevitra. Lay Jesosy izay naharitra fanoherana. Inona le nataon'i Jesosy tokony ho heverinao rehefa mijery an'i Jesosy? Le fiaretany. Izy niaritra mba hazo zavatra tsara ianao. Zay ny définition en grâce na ny fahasoavana. Niaritra Jesosy mba hazo zavatra tsara ianao. Dia ny fahafahanao miaina miaraka amin'Andriamanitra miara-miaritra amindray ianao mba hiara-manam-boninahitra aminy. Mila mahay mihevitra tsara zay efa nataon'i Jesosy sy niaretan'i Jesosy isika. Ny atao hoe fahasoavana na ny grâce dia cadeau, gift, fanomezana nomen'i Jesosy maimaim-poana. Zay mampa-cadeau azy. Tsy cadeau iny fa livraison raha ohatra ka tsy maimaim-poana. Ary pisery ianao fa tsy invité. Raha ohatra ka tonga ny fetin'olona ka hitaky volan'le cadeau, tsy cadeau ny anaran'izy zany fa nivarotra ianao tonga tao amin'le fety. Fa ny atao hoe cadeau tsy amidy. Ka ny fahasoavana avy amin'i Jesosy dia tsy amidy. Tsy avy amin'ny zavatra nataonao fa avy amin'izay nataon'i Jesosy. Niaretan'i Jesosy sy vitan'i Jesosy. Tsy avy amintsika, tsy avy amin'izay nataontsika. Ary raha isika dia tsy mendrika tsika hisitraka an'ilay izy. Fa noho ny aminy ireriana dia nisokafa ny fahafenoan'ny fahasoavana dia miteny izy ampoanao ny fahasoavako. Te hiteny zany Andriamanitra hoe ataovy ny eo amin'ny anjaranao fa ny aty amiko momba anao
efa vonona sy efa vita. Marque 10:27, hoy Jesosy, miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia azo atao. Avec Dieu, tout est possible. Teo amin'ny hazo fijaliana, hoy Jesosy, vita ny zavatra rehetra. Tout est accompli. Avy eo Jesosy, talohan'izay dia efa nanipy fanoharana, name parabola hoe, ndray mandeha nisy mpanjaka hozy izy, dia nanasa olona be dia be, dia zao notenen'ilay mpanjaka hoe, tenendro zareo izay nasaina, fa efa vonona ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Kristy androany zao tsika miteny zao androany larobia maraina amin'izao ora iarahantsika nao fanatrehan'Andriamanitra zao zany ny zavatra rehetra efa vonona. Vonona aiza? Vonona ao amin'ny Kristy. Mifantoha amin'ny Kristy fa izay rehetra mety ho ilainao na inona androany maraina dia efa vonona ao amin'i Jesosy. Miverena tsara fotsiny eo amin'izay nataon'i Jesosy mba hifandray am-po ianao sy ny tompo. Ahoana moa ny ahafahana hoe mifandray am-po avy amin'ny zavatra mety hoe natao. Ohatra, raha tambola tany am-pianarana ny resahako dia manaitra an'ilay tovavy hoe ianona mividy goûté ho anao any hono. Nefa tsy mifankafantatra. Tsy hoe vidiana amin'ny goûté ilay fitiavana. Fa manaitra ilay izy satria ny zavatra natao. Jesosy tsy mividy goûté ho anao. Fa Jesosy maty ho anao. Tsy haiko hoe ahoana tsy itiavanao azy amin'izany fanehoam-pitiavana fa raha tapon'izany. Zay no mahadiso antsika mitady fitiavana mandrakandroany, mitady fitiavana aman'olona, mitady fitiavana ny vady aman-janaka, mitaky fitiavana, miandro valim-pity, mierim-pity be, tsy manaiky mihitsy ny ao an-trano nefa le tena fitiavana tokony voarahinao dia ampy hameno anao, atonga anao ho mpizara fitiavana ary tsy mpiandro fitiavana. Zay fotsiny raisina dia milamina tokantrano. Anisan'ny problema ao tokantrano hoe mifampiandrikendry-tohana amin'ny fanehoam-pitiavana. Dia vao tsy maneho ny ray dia tonga dia midina ny jugement sy ny condamnation hoe tsy tia izy. Adino fa nampiakatra ny vady izy. Adino, ataony dia fafanana goma ngeza be zany avy amina zavatra andrasana tsy mitranga. Tsy lalan'izany. Avy amin'izay nataon'i Jesosy dia tsy mijanona isika eo amin'izay vitan'Andriamanitra sy hainy atao. Eo amin'izay ilay misy zavatra mila miova ny anatintsika miatrika an'Andriamanitra. Tsy hoe miatrika an'Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra, fa miatrika an'i Jesosy efa nahavita dans le passé ny zavatra rehetra. Tsy miatrika zavatra vao atao vitan'Andriamanitra, fa miatrika ny zavatra rehetra satria efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Zany hoe mitodika ianao zany tsy natao hierika fa natao atsiary kosa zay efa vitan'i Jesosy ho anao. Tena akaikinao zay vitan'i Jesosy ho anao hoe ilainao fantarina hoe tato atao ny zaran'ity zavatra ity hoe communion de caractère de saina. Ao ny socle ny fiarahanao amin'Andriamanitra rehetra na inona endrika isehoany zany dia fiombonana. Eo ambony fiombonana ny manorina fanapahan-kevitra neo toetra izay mety amin'Andriamanitra sy mahatamana an'Andriamanitra ianao. Ary olona tsara toetra ny manova saina, anova zavatra. Raha voadinganao ireo dia lasa maika ianao anova saina, anova zavatra raha tsy toetra sady tsy miaraka amin'Andriamanitra. Renareo ve ilay fatiantoka? Ny fatiantoka ambadika ilay izy mijoalajoala amin'ny projet atsanganao, tafavoaka ny zavatra ataonao fa ny mandrakizay baraingo satria tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao sady tsy tsara toetra nefa ao amin'ilay fahatsaran'ilay toetra no hamantarana ianao atonga anao hiampita any mandrakizay. Averiko moramora tsara. Miombona ianao tsara toetra vao tsara saina. Avereno, miombona hoe tsara toetra zay vao tsara saina hoe zay vao tsara ny zavatra rehetra hoe. Ataodrao raha maheno tsara tsika. Ireo zavatra resahan'ireo, ny fiombonana, ny toetra sy ny saina dia zavatra efa niainan'ireo olona tao amin'ny testameta taloha. Fa fantatsika efa ny testameta taloha dia aloka, ombre. Fa ny testameta vaovao lay tena endrika. Ary zay no jerevantsika androany. Ohatra ahoana ny endrika ny sehoan'ny fiombonan'ny olon'ny testameta taloha tamin'Andriamanitra
sy ny zavatra nataony Jesosy nanovan'i Jesosy zavatra be dia be mba hahafahanao miombona amin'Andriamanitra tsara kokoa. Misy teny zay eo amin'ny bokin'ny Isaia zao ny tenen'Andriamanitra hoe efa lasa hozy izy ny lanitra sy ny tany taloha ary efa tonga hozy izy ny lanitra sy ny tany vaovao mba ho adinoina hozy izy le taloha. Matoa zany Andriamanitra manao zava-baovao amin'ny fiainanao dia mba hahafahanao manadino an'le taloha. Matoa zany Andriamanitra manangana testameta vaovao ho anao dia mba hahatonga anao anadino le testameta taloha. Tombondrondrera mbola maheno tsara tsika fa tena mila mazava ao anatin'ny fotsika ny fanarahantsika n'Andriamanitra. Ny communion taloha dia aloka. Ny communion vaovao tena izy. Ny communion taloha fanamasina io tsara fa to dia comparaison ty zany hoe miteny le taloha dia miteny le vaovao mangataka amin'ny Jesosy mba tsy hifangaro anatin'ny sainao. Mihaino tsara fotsiny dia azonao le izy. Ny communion taloha fanamasina teo amin'ny olona vitsy. Io tsara fa nasiko tsindrim-peo tsara le hoe teo. Mety ahita ianao soratra masina manambara hoe ary ny fanahin'i Jehovah tao aminy. Satria ny fieveran'le olona matoa ampiasain'Andriamanitra le mpanompon'Andriamanitra dia tao aminy zany. Fa za teteny aminao fa ny fahatongavan'i Jesosy nahatanteraka an'le hoe ao aminy. Tena amin'izay le rectification. Tsy hoe zany zavatra efa nitranga tany amin'ny testameta taloha ny modino amin'ny fisin'i Jesosy, fa zavatra mbola tsy nitranga mihitsy ny netiny vaovao be. Matoa Jesosy miteny hoe eo aminareo sy ao anatinareo dia ianao zany mila mailo fa ny any amin'ny testameta taloha zany tsy tao anatin'ireo mpanompon'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra. Pastera miopirofo fa taiza ho aiza tany amin'ny fiainan'i Solomona kay ny fanahin'i Jehovah nanoana azy. Taiza fanontaniana valiana. Taiza ho aiza teo amin'ny fiainan'i Samsona azafady. Taiza ho aiza teo amin'ny fiainan'i Samsona ny fanahin'i Jehovah nanampy azy. Tao volony. Volonao ve any anatinao say ty ivelany. Sitrany ianao amin'aran'i Jesosy ary misy volany anaty. Tsy normal matsy zay. Dia ty ivelany, zay mahatonga ilay izy vao nitapahana dia tsisy toerana. Dia tonga dia lasa. Ny communion taloha fanamasina teo amin'ny olona vitsy. Ianao tonga eto zany aloha dia miteny aminao tsy ao anatiny ianao. Ary tao tsy meme ianao. Raha vao mijanona amin'ny testameta taloha ianao tsy tao anatiny akory ianao nefa ianao zany tianao be nefa ianao tsy tao anatiny akory. Za loatra ny tsy tia miresaka hoe sakafon'olona zany nefa za tsy tany. Tsy haiko nareo aloha hoe miresaka hoe dia zay tany ninona ohatr'izao eny miara-miompo aminao fa tsy dia ianao ninona tany dia voninahitra hoan'i Jesosy. Fa hafa mihitsy le hoe tany koa dia miara mifampitantara tsika tany amin'ilay mariazy ohatr'izao dia miara mitantara satria miara-mihinana. Misy dikan'izany fanoharan'izany. Ny communion vaovao avy amin'izay nataon'i Jesosy sy ny aretan'i Jesosy dia fanamasina ao anatin'ny olona. Le communion taloha vitsy voafidy manokana. Mpanjaka, mpaminany, mpitsara, sy izay tian'Andriamanitra omena azy manokana. Fa tsy ny rehetra. Le communion vaovao zay rehetra mangetaheta dia afaka ny azo amin'izay fanomezana sarobidy zay avy amin'Andriamanitra ianao ao anatin'izany androany maraina. Fa maninona ny hoe misy fotoana mandiny teny na ninona akory na sina ny testameta taloha nefa tsy ilaina. Lasa mameno le Baiboly. Le Baiboly efa boky soratra fotsiny tsy sary raha izay. Faharoa ndraindray misy resaka tena tsisy azonao mihitsy ny roa zay. Rehefa nandinika fanainin'Andriamanitra navela ho soratana mihitsy le taloha mba hamantaranao ny lanjan'le vaovao. Fa tsy hoe hijanona any amin'le taloha fa mba ho fantatrao hoe zao aneny taloha fa ty aneny vaovao mba ho hainao ny makatsirony sy makafy le vaovao ny aretan'i Jesosy sy nandatsahany rany. Azadino ozy Jesosy tamin'ny fandraisana ty raha ty ozy izy nilatsaka amin'ny fanekena vaovao ho famelana ny heloky ny maro. Zany hoe nandatsaka ny rano mihitsy Jesosy mba ho soloana le testament.
matoa ianao antsoina anatina changement de testament mitsikitsiky fa ampidirina ho isan'ny mpandova ianao zay. Tsisy notera iantso anao zany hoe tonga afa ty aninona jerijery fotsiny. Fa matoana zao ampanatsono satria misy testamenta novaina dia miomana fa ho tafiditra ho isan'ny mpandova. Zay le novain'i Jesosy. Fa izy mpandova taloha zanaky Abrahama. Ianao zanaky Rakotondramanga. Malagasy zany tiako tenenina. Mety tena za misy raha jiosy. Tsy raha jiosy kely 5% resahana. Fa le tena jiosy avy any Israel mihitsiny. Dikan'izay ny fijanonanao amin'ny testamenta taloha zany dia fitoeranao any amin'ny zavatra tsy ho anao. Mety tsara toetra be anao fa raha zainao tsy mijanona fa tsy ho anao le izy. Fa ty amin'ny testamenta vaovao no sikafan'i Jesosy ho anao. Sofa tonga Jesosy fa raha zany vera malagasy. Tsy malagasy ihany fa ny foko-pirenena hafa rehetra akoatra ny jiosy. Na Hébreu na jiosy dia tafiditra ao anatin'le afaka miainan'le communion taloha fa namasina teo amin'ny olona vitsy. Ny ambiny rehetra zany miezaka, eny io am'izay izy miezaka manana fifandraisana miaraka amin'le Andriamanitra mipetraka ny Jerosalema. Ianao zany mipetraka any Tel Aviv na tsy haiko hoe any Kanana ny Nazareta fa ny Andriamanitra mipetraka ny Jerosalema. Dia ny communion enanao zany miezaka mifandray am-po ianao amin'le Andriamanitra any tanàna lavitra. Zay ny testamenta taloha. Ary rehefa tonga ao amin'le tranon'io Andriamanitra io, atao hoe tempoly koa dia tsy ny olona rehetra koa no tafiditra ao. Oh, rehetra. Vao eo akanja fotsiny dia tsy maintsy jiosy, zay mahatonga le tandapy Etiopiana tany ivelany. Miditra amin'ny efitra masina indray dia tsy maintsy mpisorona. Ianao zany vao tsy grade mpisorona. Ary io le aretina, grady. Rehefa tonga Kristy tsy isy grady sony. So dia misaintsika hoe ny apôstôly ambonimbony kokoa no paster, aretina le izy. Aretina zany, ny mpaminany, misy mpaminany kely dia misy mpaminany lehibe, misy mpaminany mavita maminany numéro de téléphone, ireny ny enjana. Tsy mandà hoe mety hay mahalala miafina ianao fa miafina momba ny communion mba avoaka hoe ry profeta izy. Zany zao mbotra mahafinaritra. Zany zao mbotra mahafinaritra. Tsara toko fatelo 10 naran'i Jesosy. Ary ny fanahin'i Jehovah ny tao aminy dia ny tsara ny Israely izy sady mivoaka iady. Verset anankiray raisitsika io momba mpitsara teo Otiniela. Anankiray manambarana izy hoe tao aminy. Matoa io zany voalaza amin'ny testamenta taloha dia teo aminy. Fa ny olona ny mieritreritra hoe tao aminy. Ohatran'ilay olona miteny nahita an'Andriamanitra dia ndraiky tifen'i Jesosy tsy isy mahita zany ka velona fa aza mananiny. Tsy nahita ianao na eno. Ary tsy Andriamanitra iny nidininy. Fa izy anjely nitondra ny feony zany mbola resaka hafa koa zany. Fa rehefa tonga Jesosy tena Andriamanitra mihitsy nidina iseho amin'ny olona. Nisy taontsika le hoe niakatra ao any an-danitra vely le Elia diso. Satria izy Jesosy tsy mbola nisy niakatra tany zany ozy izy. Zany hoe Elia zany modiny netiny kalesy niakatra fa any amin'ny tsy hita maso ny vera hidina tany hoe paradisa ao ambany aloha miandry an'i Jesosy. Alefa zany amin'ny MP mifantany momba an'izay raha mbola tsy heninao zay fa tsy androany. Jaona 14:17 satria mitoetra eo aminareo izy. Inona fotsiny zany natongavany Jesosy raha ohatra ka zay nataony Elisa sy Mosesy fotsiny mody taingenana. Jesosy tsy mitaingina amin'izay efa nisy teo fa Jesosy mitondra izay antom-pisina ny aviany mbola tsy nataony teo alohany. Teo izy Jesosy satria izy ny fanahy fahamarinana mitoetra eo aminareo Ancien Testament ary ho ao anatinareo Nouveau Testament. Sady nampitombony Jesosy le zany sady eo aminao ny fanamasina mitondra ny fanjaka ny lanitra manova ny zavatra ratsy ho tonga zavatra tsara araka ny fahatsarana zay misy ao an-danitra. Avereny hoe ny présence eo aminao hoe manova zavatra hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao hoe manova anao hitovy amin'Andriamanitra. Ary ao tsara zay fa important be anatin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Ny fanjakan'ny lanitra manampy anao hanova zavatra ratsy tonga zavatra tsara basé sur le modèle ny fahatsarana any an-danitra. Raha misy jamba any an-danitra dia tsy afaka ho réglenao ny problème amin'ny fahajambany eto ambony tany.
fa raha tsy misy jamba ny an-danitra dia afaka miatrika ianao hoe io zavatra io ratsy, fa ny an-danitra tsisy an'io. Etỳ tany takiny any an-danitra, raha tsy misy jamba ny an-danitra tsy tokony misy jamba kosa ny eto ambony tany. Fanjakan'ny lanitra no manova zavatra, le fanjaban'ny maso no miova ho tonga fampahiratana ny maso. Fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny olona manova n'le olona fa tsy manova zavatra. Ary ny référence tsy manova anao mitovy amin'ny lanitra fa manova anao mitovy amin'Andriamanitra. Ka azo miteny amiko hoe mitovy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, tena tsy mitovy mihitsy. Testamenta taloha, Genesis 5:24 aminaran'i Jesosy, niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka. Iza hono niara nandeha tamin'iza? Iza ny sujet? Enoka. Enoka niara nandeha tamin'Andriamanitra. Fa ny testamenta vaovao, Matthieu 28:20, hoy Jesosy, za miaraka aminao. Alléluia! Oreto important be zany. Ny testamenta taloha ny olona te hiaraka amin'Andriamanitra. Fa ny testamenta vaovao nidin'Andriamanitra mba ho akaiky ny olona, ary izy mihitsy miteny hoe za mihitsy indray no miaraka aminao. Raha toka taloha nareo no te hiaraka amiko, satria te handresy, te ho tahina, te hanakarena, te ho tavavoaka, te hahomby, te hamiratra, te songadina, te ho ampiakarina any amin'ny avo, te ho asandratra. Fozia Jesosy amin'izao sisao indray, za momba anao mandrakariva ambara-patonga ny fataperany zao tontolo zao. Ny fiarahanao amin'Andriamanitra zany aty amin'ny testamenta vaovao dia mavesatra kokoa ny côté an'Andriamanitra te hiaraka aminao. Zay midika fa tokony mamaly an'izany ianao. Tsy tokony hoe entanina be zany ianao hiaraka amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra mihitsy ny efa nidina no fomba rehetra mba anakaiky anao, atateraka ny fiarahany aminao. Zao zany tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no miaraka aminao. Nefa nisy tao amin'ny testamenta taloha, efa nanao recherche tsara tsika efa mizarazara eto. Dia Andriamanitra miteny hoe andeha alohanao ahy. Zay misy zay. Zany hoe Andriamanitra mandeha aloha manokatra ny lalana. Dia misy fotoana Andriamanitra maniraka anjely fa tsy miaraka amin'ilay olona koa. Zany hoe ohatrany hoe raha miracle sy délivrance ary dia anjely dia efa mety. Tsy voatery miaraka tsika. Dia iny le teny Moïse, anka raha tsy miaraka aminay ianao dia tsy handeha zay. Tsara 16:20 naran'i Jesosy, kanjo tsy fantany fa Jehova efa niala taminy. Io le Samsona resantsika teo. Ny fanatrehan'Andriamanitra, resaka communion resantsika, ny fanatrehan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha mivoaka miditra. Na ianao mety amin'Andriamanitra dia eo izy, na ianao tsy mety amin'Andriamanitra dia lasa izy. 1 Samuel 16:14, fanahin Jehova efa niala tamin'ny Saoly. Dia tsy miverina. Aty amin'ilay zava-baovao ny sokafan'i Jesosy, Jaona 14:16 naran'ny tompo, ary zao angataka amin'iray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Ny zavatra nisy zany taloha, io tsara, zavatra nisy taloha, présence, dia misy fotoana absence de présence de Dieu. Tsy eo. Ny zavatra misy amin'izao ndray vao mandray an'i Jesosy ianao dia ny présence eo foana. Fa indraindray ianao no tsy connecté, tsy mifandray. Misy fifandraisana tapaka na dia eo ary Andriamanitra. Miatrika ady ianao fa efa nandray an'i Jesosy, miverenao amin'i Jesosy fa eo izy fa tsy nandao anao. Ny tena problema ary isika no mandao anazy. Fa izy tsy mandao antsika rehefa nanolo teny isika andray azy, satria ifanekeny tonga dia midina Andriamanitra miteny hoe miaraka aminao hatramin'ny farany mba hitantana anao tsy ho raraka eny an-dalana ary tsy isan'izay miemotra, fa raha sendra misy ny zavatra mety hoe mitady akivy, efa eo Andriamanitra hanangana sy hampahery anao. Tsy any Jerosalema izy fa eo akaikinao. Problème teny testamenta taloha, raha voaena ohatrany hoe ratsiratsy fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy maintsy makany Jerosalema. Tena akaikinao, tsy maintsy makany Jerosalema hoe. Na tsy afaka, na iny any. Amin'izao nefa, netin'i Jesosy namorainy ilay izy. Mandeha makao amin'ny efitrano mitokana ianao, tsy any Jerosalema, fa any Ambohitsiry, any Itosy, eny Tsimbazaza, ao an-tranonao. Tsy haiko hoe efa sady ho amoraina ilay izy mbola teo any Jerosalema ianao. Hitanareo ve le
Satria mety nandray révélation anao tamin'izany hoe hafa mihitsy ny makany Jerosalema. Fa misy inona ny Jerosalema? Misy tanàna. Misy tanàna any. Fa efa noamoraina ilay izy satria fantatr'Andriamanitra fa zao tontolo zao ho vonjeny. Mba tsy ho ao amin'ny toerana ny famonjena, fa ho ao amin'i Jesosy irery ihany. Amen. Fa tsy mampaninona mety manana faniriana hoe mba te hahita an'izany ihany ray andro any. Tsy olona an'izany, ampidirisana zay rehefa manao programa sy planina ianao. Tsy aleo mifampitsotra. Andriamanitra miseho amin'ny toerana voatokana, zay ilay resantsika teo, any Jerosalema ohatra. Nidiny Jesosy mba tsy ho sahirana ianao any Jerosalema vao hiresaka aminy. Jereo ny fon'Andriamanitra te hifandray aminao, fa noamorainy ny zavatra rehetra mba tsy handry ianao any Jerosalema izy, fa tonga dia ao an-tranonao mihitsy no raikitra ny fifampiresahana ireo mianaka. Tsisy excuse mifandraisa tsara ianao amin'Andriamanitra eo amin'izay misy anao. Ny olona mangetaheta anokafan'Andriamanitra lalana. Ny olona mody fanina tavela eo. Aza modimody mangetaheta fa tsy ahita fotoana eo ianao. Fa tena mangetaheta fa ho sokafan'Andriamanitra izany lalana izany. Misy olona eto amintsika nisy tao tamin'izany. Mpamonjy sekoly foana. Dia nangatakasa. Voaka ny asa. Miditra ny fito sasany. Merci pasteur. Fa nangetaheta ilay olona. Hozy izy. Teto amin'ny sekoly ihany nanomboka ny tsara ny fifandraisako tamin'i Jesosy. Le asa nefa ilaiko. Misy dilemme zany. Jesosy, ampio mba ho asa sady afahako mbola mamonjy sekoly. Tampotampoka teo lasa niditra tamin'ny sivy sasany le fiasana. Noho ny amina olona anankiray mangetaheta an'Andriamanitra. Misy indray eto amintsika, tonga dia miteny mihitsy hoe zoma hariva manao fanompoana, ka hirava aloha fa mirava tara latsinainy talata alarobia alakamisy. Izay koa nisy fiasana ataonao izany dia manaiky. Misy zany rehefa mangetaheta ianao. Misy olona nge tsy samantany izany. Sarotra be ny tsy sarotra ka. Tsy sarotra. Rehefa tena mangetaheta, tsy sarotra. Ositranina le hetaheta fa manjary lasa ohatrany hoe rehefa afaka mamonjy sekoly. Dia ahoana rehefa tsy afaka? Dia tsy mamonjyko. Ahoana koa izany? Rendez-vous anao amin'i Jesosy ve ankininao amin'ny rehefa afaka sy rehefa tsy afaka? Iantsona an'i Jesosy zany hoe ny atoandro nintsy Jesosy malala tomboko Andriamanitra. Ozy Andriamanitra hoe ajanona le fidiarana be dia be fa taiza ianao. Dia ino tsara exemple zany omeko izany hoe Andriamanitra valio andro anty zao tompy tsy afaka. Tsy afaka. Za tsy miteny hoe manohitra izany Andriamanitra fa tiako alefanao lavidavitra ny sainao. Ianao hoe ilaza. Tsy hoe satria ilaza ianao dia mody tonga eto tsy izay. Fa tsy mety mihitsy io raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra ny antsika. Izy ane efa midina hiaraka aminao e. Fa any amin'ny côté anao mba asio kosa mba tena hoe za koa rangahy tena te hiaraka aminy. Alléluia. Ty sekoly ty tsy module. Mandra-pialantsika eto misy sao ty sekoly ty. Nefa tsy nareo marika an'izany. Fa ny olona manatrika no miovaova. Ianao ve anatin'ilay miovaova sa ianao anatin'ilay tonga eto foana? Aka efa voaraiko izay tokony ho azy. Voamaly ary zao vao nisy rectification na module ndraiky hoe voaraiko, ninona voaraiko? Raha zay ianao mangetahetahan'Andriamanitra foana. Exodus 33:20 anaran'i Jesosy. Communion taloha. Hozy Andriamanitra tamin'i Moïse. Tsy mahazo mahita nitavaka ianao. Tsy misy olona mahita ka ho velona. Zay mahatonga an'Andriamanitra raha vao miseho ao amin'ny hevitra masina indrindra. Ka tsy ampy ny préparation mpisorona be dia tonga dia maty le mpisorona. Maty ny fanatrehan'Andriamanitra. Ino tsara? Maty ny fanatrehan'Andriamanitra le fanahy manota. Dia asiana lakolosy ny tongony dia manena lakolosy dikan'izay vita. Dia sy tombo mamitady satria izay miditra koa dia maty daholo koa. Dia mety hitentsika mafy be koa rangazy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Otany le nahafaty fa tsy Andriamanitra mamono e. Maninona tsy resantsika le otan'le olona fa le ino tsara? Le olona maty ny resantsika fa tsy le olona manota. Mampalahelo mihitsy le olona ringana tamin'ny safidrano. Le olona ringana mampalahelo anao fa le fahotandro zareo nataony tamin'Andriamanitra tsy mampalahelo anao n'Andriamanitra.
mampalahelo mihitsy ny zanaka zareo rehefa dia tena kapohana foana fa manina kapohana foana sura ve nareo fa voateraka ito dia kapohana ve mizavatra efa miope fa matoa efa miditra tsetrany amin'izany dingana zany tsy hainao no mitaiza azy raha hainao reko tokony mbola kapohana koa renao io fa nohony ny famindrapon'i Jehova dia tsy miditra amin'izay tsontsika tiako tenenina misy zavatra o zareo ne lasa any amin'ilay olona maty no mampimonmonina ny mpitazana fa tsy any amin'ilay olona manota John 9:18 ho Jesosy tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana ny olon'ny testamenta taloha rehetra tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na eno nahita ny asa an'Andriamanitra fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tranony ray izy no nanambara azy John 14:9 zay nahita dia nahita ny ray hozy Jesosy ny testamenta taloha tsy nisy nahita an'Andriamanitra ny toiziny amin'izay fa zay mijery Hébreux 12 natomona nomboantsika amin'ny fotoana teo zay mijery mahita an'Andriamanitra John 3:14 tahaka nanandrata Mosesy sy menarana tany an'efitra ny tsy maintsy anandratana ny zanak'olona Nombre 21:9 zay olona voakaikitra menarana ka mijery le menarana varahana dia velona zao zany zay mijery an'i Jesosy dia velona raha toa ka taloha zay mijery an'Andriamanitra dia maty satria efa vita ny famonjena efa nidiny Jesosy anamorana n'le fampihavanana eo amintsika sy Andriamanitra mba hahafahantsika mijery an'Andriamanitra dia tsy ringana fa maika mijery an'Andriamanitra dia velona niaritra Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana rovotra ny lamba mampisaraka ny hevitra masina sy ny masina indrindra tafirintsika afaka miresaka amin'Andriamanitra mivantana sy mifandray aminy mivantana noho ny sakrifisy vitan'i Jesosy dia tsy mpisorona be rerintsony no afaka miditra ao amin'ny hevitra masina indrindra taloha zany tonga dia hoe reny grand mpisorona be tena rehefa mandeha ao Jerosalema zany dia tonga dia matahotra daholo ny olona satria reny iny fa tsy hoe reny ay anankiray mola izy iny ny mpisorona be izy rery ny mahazo miditra ao tonga va le mpisorona be azo anina ve ty sosisy ty tonga dia mamely olona satria mpisorona be izy rery ny tafiditra ao fa fantatra ny zavatra novain'i Jesosy isika mihitsy ny natsanga no fanjaka mpisorona tsy misy olona manokana zany hoe paster zao tafiditra ao amin'ny hevitra masina indrindra ny fitahiana dia anova resaka eto zany hoe raha dia ho tahina ianao dia avoa miboaka sa paster vololona anangom-bola eto fotsiny zany satria maninona te ahazo vola fataro ny fahamarinany hozy Jesosy zay nahita dia nahita ny ray vao teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny Jesosy tonga dia tritra le lambany dikan'le tritra tsisy tsony zany no mampisaraka n'le hevitra masina sy le hevitra masina indrindra fa neken'Andriamanitra ny apiditra anao ho afaka hifandray aminy ampo sy hifandray aminy lalina sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra zay ny sokafany aza maivanina moe faharoa karaktera fa inona momba ny toetra no novain'i Jesosy be dia be communion resantsika teo mahaiza manararoatra zany ny communion zay no sokafan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tafiditra ty anatsika ny fanamasina dia ny fanamasina no mitondra n'le communion tena izy voaraintsika izay avereny hoe ny fanamasina mitondra n'le communion tena izy hoe ho ao anatinao tao aoriana ny famonjena hoe resaka toeritsika rehefa vita ny famonjena voarainao ny fanamasina dia mitondra zavatra be dia be miaraka aminy ny fanamasina zay tsy nentiny tao amin'ireo mpanompo teo aloha te ilaza aminao Mosesy tsy nahazo an'io enao manana an'io eny tsara le teny malagasy Mosesy tsy nahazo an'io za tsy miteny hoe enao hahazo fa enao efa manana an'io fa ny badénitude raha vao badeny ianao dia tsy tonga saina amin'ny zavatra efa feno be ao anatinao ny sensation zany mamitaka rehefa miditra anatinao zany fanamasina dia tsy tonga dia renao mitsiny hoe wow tsisy zany
fa arakaraky ny amakinao teny dia miresaka amin'ny Jesosy, mamaky teny miresaka amin'ny Jesosy, vavaka io zany dia manoko hoe tonga saina hoe wa yo misy zavatra ato zany kay. Raha vao tsy manokana fotoana ianao tsy hitanao ane zany. Io ane tsy vitavitany hoe mila tsara fanahy ianao, amen, tsy amen, fa fiombonana. Dika le amen maty hoe ho tanteraka tokoa ane zany ray androany, tsy ndray androany ka androany maraina, amin'ny alalan'ny fanapa-kevitra. Enao décidé mahafinaritra ranga zany tsara fanahy zany tsy tiako tsony zany raha tsy fanahy zany. Ohatrany ahoany Jesosy tsara fanahy, hitanao amin'izay le novainy Jesosy. Ny fanomezana amin'ny fanahy masina dia sarobidy be amin'ny resaka toetra io. Ny fanahy masina dia tafiditra ao anatin'ny fonao, mampitobaka, déverser amin'ny teny frantsay, mampitobaka ny naran'i Jesosy. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, tsy mamenatra ny fanantenana rehefa vao sedra ny toetra. Zay ny ao alohan'io. Rehefa le mandalo fahoriana ianao dia lasa ohatr'izao le izy. Ny fahoriana manamasaka toetra. Tsy masaka amin'izao ny toetra. Ny toetra tsy masaha ny fahafinaretana miaraka amin'Andriamanitra, fa ny toetra masaha ny fiaretana miaraka amin'Andriamanitra. Dia avy eo mety mahita plaisir ianao anatin'ilay fiaretana, tsy lavin'izay. Ohatra, vao mandray an'i Jesosy ianao dia mifalia, mandeha amin'izay fotoana, zavatra be dia be tsy mampifaly amin'izay ny fiainanao. Iny le misedra ny fifalianao mba hifaly foana ianao, na mety na tsy mety, mahafinaritra tsy mahafinaritra, mety na tsy mety, na tsy tianao na tianao, ekensainao tsy ekensainao, faly foana, faly foana, faly foana, maraina, atoandro, hariva, 26 heures sur 24, efa mihoatra zany a. Efa manana stock na 2 heures en plus zany ianao isan'andro. Efa moka voasedra izy zay. Dia izy rao manatoko 5 ao ambadiky ny toetra voasedra, mahazo manantena amin'izay le olona, fa mitombona ny fanantenan'ny olona manana toetra voasedra. Fanahy masina izay nomena antsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Zao antsika miteny zao zany a, feno stock na toetra tsara ao anatin'ny fonao. Araka ny vaovao dia hoe misy stock be ny vanille maneran-tany. Fa manam-baovao tsara ho anao andro maraina, misy stock na toetra tsara ohatran'ny mitady tsy ho lany ao anatin'ny fonao. Ianao anie zany tena manana. Ny tombo zany amin'izao mety hira amintsiny hoe manana stock na zavatra tsara ianao. Ny mpamona tononkira nandamina an'izay tononkira zay. Tena hoe kaikinao manan-javatra be ianao io hoe. Ianao miatrikady be mamela eloko io zany a, feno fahalemem-panahy amina famindrapo afaka mamela an'izao tontolo izao ao anatinao. Fa le olona ray aloha zany tsy vita. Fa le izy nefa efa ao. Tena kaikinao tsy vita le izy hoe a, nefa le izy efa ao hoe. Ianao zany mila tonga saina hoe maninona ny tsy mamoaka an'le efa ao. Nefa izay ny mamanty zavatra iveriko fa tsy vita ity. Misy dika anie Paoly miteny hoe ny herin'ny faherezanao e. Izay midika fa ny heriny zany a efa lana, fa ny herin'ny faherezany a tsy ritra azo angalana. Andro amin'ny maraina, raha misy manam-pahatsapana manatrika an'ity sekoly tika hoe la ny hery tsisy tanjaka intsony, tonga soa, fa ny herin'ny faherezan'i Jesosy afaka andraisanao stock vaovao indray hiatrehanao ny journée sy ny semaine, tsisy excuse, mahery ianao. Mahery ianao. Matozana ianao tsy mahery a, tsy alainao le stock. Ohatrany hoe misy olona anankiray zany dia tonga eo dia manana fitoeram-bary anankiroa izy. Ny fitoeram-bary anankiray a entrepôt feno gonom-bary. Ny anankiray a le sopiera kely ao an-dakozia. Dia lany le ao an-dakozia dia mitomany izy, tsisy vary intsony Jehovah. Toy izay Andriamanitra hoe mandany amin'ny entrepôt dia alaivo le izy dia aza atao am-pot. Dia ianao tsy mety maka an'le izy. Fa mijanona eo amin'ilay sopiera tsisy vary foana. Andriamanitra ny famatsiana ianao. Jehovah nisy. Iantso altaran'olona eo. Jehovah Jireh, anarana tany indray zay. Amin'izoma fotoana. Tongava, ho hitanao le izy. Rehefa ny ten'Andriamanitra misy zavatra fenao, dia mba mahaiza miaina manararoatra le fahafenoana efa nataony. Dikan'izay, izany tsy problème kay le lany hitanao, satria misy stock efa vonona kay ao amin'ny entrepôt. Ny entrepôt resaka eto a, ny fonao. Galatiana 5:22-23, lasa vokatry ny fanahy le toetra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana,
fiadanana, faharipo, famorapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-pana, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Ny karaktera atao amin'ny testamenta taloha, ary ao tsara ty dia amin'izay ianao mahita hoe ary za zany ange tena efa tombotsoa be ne zany omen'Andriamanitra anazy zany. Ny tsy fahafantaranao tombotsoa dia tonga anao hanamaivana an'ilay tombotsoa. Zay mahatonga antsika miteny foana hoe misy olona any tsy misakafo hoe misaoran'Andriamanitra amin'izay misy eo an-tananao. Na dia mety indray mandeha isan'andro ary ianao mihinana, ary na dia mety ilay laoka mbola tsy tianao ary ilay hohaninao, fa any na no arapaka ary misy olona any tsy manana. Ao amin'i Jesosy ny vahaolana izany rehetra izany. Mosesy eny io tsara, Mosesy niezaka nianana fahalemem-panahy mihoatra. Androany tsy fahalemem-panahy Mosesy ny tokony ho tafinao, fa ny fahalemem-panahy Jesosy no efa ao anatinao. Tsy haiko fa tokony manova ny fijerinao hiafika zavatra be dia be zany. Le izy zany tsy hoe ahoana moa ny fanaovana an'ilay izy, efa ao le izy. Dia mila mivery ianao, taiza hoe moa Jesosy nalemy fanahy, dia kopieko ny fahalemem-panahy ny Jesosy. Ezaka tany amin'ny karaktera taloha, fa fanapa-kevitra izy aty amin'ny karaktera vaovao satria efa ao anatinao ilay izy miandry avoaka. Ny karakteran'ny olona tany amin'ny testamenta taloha dia toetra n'olombelona manakaiky an'ilay nitadiavan'Andriamanitra. Mitovitovy. Ho an'ny olona mpanao fiara dia hoe piesy afaka, ahoana fiteny zany? Tsy d'origine fa afaka misy anesorana kely dia misy amboarina, mandeha any ilay fiara, bricolage. Fa rehefa tonga Jesosy ny toetra n'Andriamanitra mihitsy no nataony ao anatinao. Ka rehefa mitezana Andriamanitra hoe mifalia, dia fantatr'Andriamanitra fa misy ny fifaliany feno be ao anatinao, fa tsy omenao laka fotsiny ilay izy dia ohatry tsy miseho, nefa ilay izy efa ao be dia be miandry avoaka. Tena akaikinao misy zavatra feno ao anatin'ny fonao hoe vonona miandry avoaka hoe. Dia tenena izy avoay hoe. Zay zao mahatonga antsika hoe avoay ny rakitra fady natao am-paosinao, tsy izay. Fa avoay ny fahafenoan'ny toetra n'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Zay. Mosesy nalemy fanahy fa nisy fotoana tezitra indray izy. Izany hoe fahalemem-panahy tsy maro toerana. Fa Jesosy malemy fanahy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zay koa ianao zay. Ianao tsy Jesosy fa ianao manana an Jesosy. Le modèle taloha misy des fois. Mosesy, Eli, Abraham, Solomon, etc. Fa le modèle vaovao tsisy défaut, Jesosy. Karaha samy anahaka. Aza manahaka le modèle taloha misy défaut fa manjary anahaka le défaut ianao. Manahafa an Jesosy le tsisy défaut dia hitanao fa raha ny teny izy aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahana raizany an-danitra, possible amin'ny perfection matona tsipon'i Jesosy ny teny. Dia mety hitentsika ka normal be izy anie Jesosy tozy Jesosy zany olona. Ny mahasamihafa antsika fotsiny olona feno Andriamanitra. Dia lefa le Andriamanitra mameno efa mameno anao koa. Dikan'izay le secret nampiavaka an Jesosy zany efa ao anatinao sy efa iainanao ihany koa, fa ianao fotsiny mbola tsy mifankazatra aminy. Modèle le Jesosy tsy nanota mihitsy anangana anao le karazana olona tsy anota intsony. Amen. Kolosiana 3:13 anaran Jesosy. Mifandefera, mifamela heloka ianareo. Raha misy manana lelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompo ny heloka reo no ako mba hamelanareo heloka kosa. Zay zao vokatra izay nataon'i Jesosy dia lasa mahay mamela heloka ianao. Hitandreo amin'izay ve le fomba hanampian'Andriamanitra antsika aty amin'ny testamenta vaovao. Nitady sy nikaroka mbola tsy nahita fa mety hampahita ny tompo ihany fa ny zavatra hitako amin'ny testamenta taloha Andriamanitra mamela heloka. Andriamanitra mamela heloka ny hitako amin'ny testamenta taloha, fa ny olona mamela sy mifamela mbola tsy hitako. Fa rehefa tonga Jesosy vao nampianatra amin'izay izy hoe ohatr'izao ny fanaovana azy, nareo manondrana, za namela. Ka raha misy manondrana aminareo, tsy maintsy mamela koa nareo. Dia mitodika ny Petera izy. Petera, namadika avy ianao? Tompo aza resahana tsoa zany, mamela anao. Saotra tompo. Ka raha misy mamadika anao, nga misy hamadika, raha isy, dia mamela koa an'izay hamadika anao zay.
Filipo, eny tompoko. Bevava be ianao, fona tompoko. Mamela anao sotra Jesosy. Fa raha isy bevava aminao, dia ahoana tompoko? Mamela koa ianao. Tahaka namelako anao bevava, tokony hamelanao an'izay bevava koa iresaka aminao. Satria izay mamafy Filipo, izay mamafy Filipo, ijinjo. Tena akaikinao, afaka mamela ianao androany hoe. Satria mijery an'i Jesosy ianao. Jesosy namela anao. Izay no mahatonga antsika tsy mijanona any amin'ilay modèle misy défaut amin'ny testamenta taloha. Fa miditra amin'ilay modèle aty amin'ny testamenta vaovao izay tsisy défaut. Jaona 17-19 ny anaran'ny Tompo. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinana ny fahamarinanao azy. Jesosy ny modèle ny fahamasinana. Sady efa no hamasin'ny fanamasina ianao ny tokony hanamasina ny lalam-piainanao, ny fiainanao, ny fitondran-tenanao sy izay rehetra mahakasika anao. Ohatra n'le nitenenin' Jesosy ary ny fiantraikany fanamasinanao ny tenanao dia ny programin'Andriamanitra ho an'ny hafa. Jaona 15-12 amarana antsika azy aminaran'i Jesosy. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Raha tsy tonga Jesosy tsy afaka hianatra ny tena fitiavantsika. Satria ny tena fitiavana dia voalaza ny tenan'Andriamanitra fa Andriamanitra tiantsika fony isika mbola mpanotaka tsy nahalala azy. Ary tsy vitan'izay, fozia Jesosy ny modèle ny fifankatiavana tokony hiainanareo dia le fomba ny tiavako ao anareo mihitsy. Dia ny tampetera Jesosy. Navita ny arotoro mivavaka ve ianao Petera? Fa tiako foana ianao. Tena akaikinao tsy afaka hifankatia ny olona hoe raha tsy mahalala an'i Jesosy hoe. Hitanareo amin'izay ilay izy. Ny fahatongavan'i Jesosy izay mahatonga antsika miverina eo amin'izay nataon'i Jesosy. Ataovy tsara orina ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Ka ny fiombonanao amin'Andriamanitra tsy ohatry ny taloha fa ao amin'ilay tena ny sokafan'Andriamanitra avy amin'izay niaretany. Ny fomba famoahana ny toetra an'Andriamanitra mba ho ankasitrahany sy ho fantany tsy ohatry n'ilay ezaka nataondreo mpanompon'Andriamanitra tany aloha ihany koa fa ohatry n'ilay naseho an'i Jesosy. Tena akaikinao, ilay naseho an'i Jesosy no asaina averinao hoe mianara momba an'i Jesosy hoe mahita an'i Jesosy hoe rehefa mamaky tenin'Andriamanitra hoe dia atao vetaheta ilay izy hoe avadio vavaka ilay izy hoe mahareta mangataka an'ilay izy hoe dia atao vitan'Andriamanitra hoe fa tena izay tokoa ny etahetanao. Ny afantaran'Andriamanitra fa izay ny etahetanao izay foana no entinao eo aminy. Fa tsy indray mandeha ianao vita fivadikanina 21 jours no Andriamanitra te ohatranao. Ny ampitson'iny amin'izay mila vola. Vita izay fivadikanina mila vola. Ka vitan'izany foana mila vola niova indray ilay etaheta. Tsy masaka ilay etaheta. Avy aloha andeha ny fotoana dia ataovy mbola ao ilay etaheta. Apetrao foana ny etahetanao Andriamanitra ianao misy ny tiako ho angetahetaka noho ny ianao miasa. Ianao fa tsy mirakla. Andriamanitra eo fa tsy Andriamanitra miseho. Andriamanitra ampy fa tsy Andriamanitra manampy. Taontsika hitsangana dia hivavaka. Ataovy anatin'ny fonao zany teny mamangy zany mba ho isan'ny olona isika tena miaina ao amin'izay novitain'i Jesosy sy ny aretany araka ilay testamenta vaovao sy fanekena vaovao izay nisokafany. Aza mitoetra any amin'ny taloha fa ny taloha ny soloana vaovao mba ho adinoana ilay taloha. Aza sarotana fa ny taloha sarotra fa ilay vaovao namiraina. Midira ao amin'ilay mora miainahany izay efa no amirain'Andriamanitra. Possible ianao afaka tena ho akaiky be an'Andriamanitra. Tsy mila makany Jerosalema mitokana amin'ny efitrano manokana ao an-tranonao. Possible ianao mamoaka ny toetra an'Andriamanitra satria efa ny condition rehetra efa namiraina daholo. Ao afantananao dia manova vavaka. Andriamanitra ray aminaran'i Jesosy Kristy Tompo sotra betsaka ny amin'ny teny mamerina anay tsy ho taraiky na ho tavela any amin'ny testamenta taloha izay efa novainao sy navaozinao
Betsaka fa natao iaina communion zay natao amoaka toetra, natao anova saina, fa tsy amin'ny façon anay fa amin'le façon andrasanao sy ankasitrahanao. Tsy amin'le fomba taloha na ombiazan'ireo olona taloha niaraka taminao, fa amin'le fomba vaovao tahaka an'izay naseho anao, satria ianao no modely, ianao no centre, ianao no ivo, ianao no rehetra ary ianao rery no andrandraina sy fanantenana. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ity maraina ity, anorona ny fiombonany aminao arak'izay niaretanao Jesosy. Efa nomenao ny fanamasina, efa atao anatinay ny fanahinao, afaka iaina communion miaraka aminao, tsy tafasaraka aminao, miombona aminao, tsy lavitra anao, tena hoe miray aminao. Ary ny fahafahany mamoaka toetra dia modèle amin'izay naseho anao, satria efa feno be atao anatin'ny fo miandry avoaka fotsiny. Misaotra Jesosy fa hanampy anay zany. Amin'ny fotoana tokony hampakizitana dia horenay fa misy fahalemem-panahy azo avoaka ara-potoana any anatin'ny fonay. Maimaimpona avy aminao, feno tsiritra satria ny fanahinao no mametraka izany any anaty. Ny fanieriny faherezanao tsy mety lany. Misaotra fa amin'ny fotoana mitady hampahareraka anay, afaka maka ao aminao zay mba tsy ho reraka indray. Misaotra Jesosy androany maraina fa ho tsara orona ao amin'le tena ankasitrahanao ny fiombonana aminao, ary ho tafavoaka arak'le tena andrasanao le toetra, mba tsy ho toetra ezaka fa ho toetra fanapa-kevitra. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra fa ianao no teny ramiray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho ataoko aminareo zany. Vavaka ho antsiraray amin'ny Jesosy tonga eto ny isa-tokantrano, isam-batan'olona mety manana an'izay mba manahirana azy izy. Manararoatra an'izao fotoana eto mifanatrehanao zay anambarany anko fa misy zavatra be dia be mba handrasanay afy aminao. Irinay, antenainay fa mba ho ataonao. Dia tsarovy ny tsiraray avy. Mety ara-pahasalamana zany, mety resaka asa aman-draharaha, resaka tokantrano, mety resaka olana ara-pitiavana, resaka fihetsepo, mety ho aretina, mety resaka fikarakarana taratasy, mety zay tsy voatonona eto Jesosy fantatray fa ianao ny loharanon'ny famonjena mandrakizay, ary ianao le Andriamanitra matateraka ny rehetra, ary ny tena marina le rehetra entina eto efa vita, dia mino zay fandroa maraina andray zavatsoa avy aminao zay. Misaotra raha io amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Mandehana raiso zany teny zany, iaino zany teny zany fa Andriamanitra ny hanokatra ny lalana tandrify eo amin'izay irinao ny tanan'Andriamanitra. Mandehana fa ho alamina zay mikototona, ho atsangana zay rava, ho amboarina zay potika, tsofina rano sy tononona ny fandresen'i Jesosy ho tonga fandresenao. Mandehana fa mandresy ianao, tsy ho raraka na ho resy zany ianao, ohatry ny sarotsarotra le izy fa ny fiafarahano io troisième jour résurrection ihany, satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy no atsangan'Andriamanitra ny fiainanao. Tsofina rano tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra, ianao le karazan'olona tsy tafasaraka intsony amin'ny tompo, ary mahita fa ho hainao no mamoaka ny toetran'Andriamanitra, mahita fa zanak'Andriamanitra tsara toetra, ianao tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, anotrina anao aneny tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sy ho tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety anao fanaty isika anatin'ny minitra amarana antsika an'izao fotoana ny fanatrehan'Andriamanitra zao aza mijanona amin'ny testamenta taloha miverena ao amin'izay nosokafan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay niaretan'i Jesosy. Tena akaikinao niaritra zavatra Jesosy hoe dia zany saintsainina hoe avereno, zany tsarovana hoe, zany aingana hoe. Ao matoa Jesosy nanao ny sakrifisy mba tonga anao hanana ny fanamasina, araroto ny fanananao ny fanamasina. Fanamasina le hanampy anao izy manampy anao aza miditra amin'io fa taolana io, aza miditra amin'io fa kizy io, fakapanahazinao lavina io fa aza miditra Zay ny mahatonga antsika raha vao ianao mitady ho lavo, miaraha amin'ny tompo vetivety aloha. Hoe tompo afaka lavo kely ve dia ho enonao ny feony iarety kely fa ho ankasitrahako ny fijoroanao. Joro eo mihitsy te hijery ianao, te mijoro ianao, ohatry mafy le miaritra fa iny mihitsy le mahafinaritra, fa tsy le fiaina zorizory tsisy fakapanahy mihitsy hatrany an-danitra ty lalana ity. Lalan'ny lanitra be dia be ny sedra, fa anatin'le sedra eo Jesosy manohana manampy ianao. Ianao le tsy ho lavo intsony, ianao tsy le ho atsangana raha sendra lavo, ianao tsy hoe io ny tompo voalavo tsy voalavo ianao, fa ny tompo hitahiry ny fijoroanao. Tsy hoe rehefa dobo tanaty rano i Petera dia sofa eo Jesosy manangana. Oui, tena teo Jesosy raha sendra dobo Petera, fa adino Petera ihany koa fa tsy tokony ho dobo koa izy. Fa tokony hiarina andeha teny ambony rano zareo, dia miverina avy eny ambony rano indray. Dia nakany Filipo sy Tomasy, ndao koa nareo dia nakatety ambony rano.
dia nangongonona ny lamba sy ny sase dia nanao baolina teny ambony rano. Endre zany programa sy tanteraka. Tianao Jesosy. Tsy ho lavo zany ianao. Tsy ho lavo zany intsony ianao. Tsy ho heno intsony eo amin'ny fiainanao hoe lavo indray hono izy. Tsisy tsony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria atanjaka ny ao anatinao avy amin'ny fiombonanao amin'i Jesosy. Ho renao ary ho hitanao ny mason'i Jesosy mijery anao hoe eo amin'izay ary le mijoro fa tsy misy olona mitazana. Sambatra ny orinasa mampiasa kristianina tsy mila kamera. Manao antso avo amin'ny PDG rehetra mba raisy miasa ny kristianina fa tsy jaly ianao. Raha sendra tsy haka ianao moa dia tsofinareo lasa PDG don'ireo zay tonga eto. Mety foana. Ao fontanao dia asio fisaorana mamy be. Asio fisaorana fankasitrahana amin'izay rehetra renao teto. Misaoran'Andriamanitra fa isan'izay tonga teto ianao. Misaoran'Andriamanitra fa nandray zavatra ianao. Misaoran'Andriamanitra fa manova zavatra ao anatinao tsy kelikely ny teny. Aza kivy raha ohatra ka tsy tonga dia miseho ilay fiovanangeza be fa azoko antoka fa miova tsy kelikely ny zavatra rehetra ao anatsika eo. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fanatrehanao fa avokisam-pifaliana tokoa ny fanatrehanao. Fahafinaretana mandrakizay ny eo an-taninao kavanana. Misaotra ny amin'ny teny. Misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fanontsinana, misaotra ny amin'ny fanaherana, misaotra ny amin'ny fampianarana ao anay. Misaotra fa tsy avelanao kivy izay manangana ny isan'andro ianao. Misaotra fa misokatra ho anay an-trano fa ahafahanay tena miombona tsara aminao ary tsy tapaka fiombonana aminao intsony. Misaotra fa napatsihivina ihany koa fa natao aneo sy hamoaka ny toetranao tsy tapaka izay amin'ny fotoana rehetra. Tsaroviny tsiraray avy Jesosy. Hiatrika izay androany fa hiatrika izay miaraka aminao. Ninonina mitranga sy miseho dia ataovy mahatsiaro ny tsiraray avy fa eo ianao. Miaraka aminay ianao, tsy mandao anay ianao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Manona ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Tanatin'ilay vavaka teo efa nalefa nitsodrano zareo amin'izay rao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen dia amen. Zadino fotoana antsika amin'ny zoma zao sisa-potsy 10 minitra amin'ny pokon'olona.